Ambom-pionan'ireo mpamokatra fitaovam-pamokarana momba ny fanetsana enti-tanana sy mandeha amin'ny solika andaniny ary ireo tantsaha-mpamokatra avy eny amin'ny lemaka laniera faritra Antananarivo avaradrano ankilany ny 1 Desambra 2022 lasa teo. Tompo-marika amin'ny fampionana ny rotonta ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny tetikasa Papri. Andro amontsika dia manao andrana afatsika mijery hoe ahoana tokoa ny misy pitsopitsony makasy an'ireo fitaovana ireo, ahoana ny fomba fahana mifehy ny fampiasana azy, mahasamihafa azy amin'ny fanetsana izay mahazatra antsika izay ampiasana ireo vehivavintsika ireo. Fa ireo avy eo zany dia tafiditra ao anatin'izay hodiniana zany fomba fahazahoana azy amin'ny alalan'ny fizarana indreny ny coopérative fanamorana fahazahoana tatsaha azy. Ho an'ny ministera dia tafiditra ao anatin'ny paikady ministera rehefa metrahana ilay atao hoe dokany mora izay toerana izay ahafahana mividy akora anampamokarana na fitaovana izay mividy mora kokoa isany tatsahany zany mba anamora ny masokarena zany ny tatsaha amin'ny famokarana vary. Tsy vary ihany fa mivoly rehetra moa no resako. Ho an'ny milina fanetsana enti-tanana izay novokarin'ny afafi na ny andrin'ny fambolena sy ny fiompiana dia nampanarahana ny fenitra Papri. Ny tsika ho enti-tanana zany hoe tsy hanano sarotra mihitsy zany ny kojakoja na ny amboatrana azy na hoe ny ampiasana azy, zay zany dia izy. Maro ny tombotsoa azo amin'ny fampiasana ity milina enti-tanana ity. Namorona nytikatra milina fanetsana enti-tanana ity dia anamorana ny asa fanetsana satria raha tsika malala amin'izao fotoana izao fa miatery zany ny fotoam-panetsana ka sarotra dia sarotra ny mahita mpanetsa amin'ny fotoana tery io. Io milina io zany dia azo ny rehetra ampiasaina na ny lahy na ny vavy na ny efa nahazo taona na ny tanora, tsy mila fahaizana manokana fa fahazarana ilay namany. Zany hoe hitanao zany fa raha manana ny milina zany ianao dia tsy mila mitady mpanetsa intsony fa ianao ihany sy ny fianakaviana keo dia efa mahavita ny tanimbarinao. Izy zany amin'izy vita eto toerana dia misy avokoa ny kojakoja sy ny singa mandrafitra anazy ary indrindra zany fa hoe mampitombo ny haitao ary industrialy eto toerana io zavatra io. Zany afaka manofana tanorintsika, mampianatra tanorintsika manamboatra an'ilay milina sy tsika nanamboatra anazy. Raha amin'ny lafin'ny fandaniana arabola sy ny tombotsoa akoatra izany, misy tokoa ny azo avy amin'ity milina fanetsana enti-tanana ity. Saka kapasiteny zany dia mahavita izy zany raha olona mbola mikavivia 20 ara isan'andro, raha ny olona efa zatra 30 ara isan'andro, zany hoe ketsany 10 vavy zany ny vitany. Izy zany raha ny vidiny izay 8 hetsy ny vidiny, raha miasa tapa-bolana zany izy dia tafaverina ny vidiny satria rahantsika malala fa 9,000 isan'andro ny karaman'ny mpanetsa dia mbola ampitsika ny sakafo na ataontsika hoe 10,000 isan'andro sakafo, zany hoe 7,000 zany. Raha mampiasa 10 vavy ianao zany dia mandoa zany 7 alina isan'andro zany ianao, nefa amin'ity olona roa no ampiasainao dia 4,000 sy 1 alina no ampiasainao ny vola laninao. Dia ny elanelan'izay zay mitombona amin'ilay machine dia ataony kajy tapa-bolana eo dia verina vidin'ny machine. Milina natao anala olana izy io fa tsy natao hitiraka olana ary afaka mahavaly ny filan'ny mpamboly. Ho an'ny milina fanetsana mandeha amin'ny solika ny 520 isanjaton'ny firenena aziatika no mampiasa azy io. Eto dia fikarohana natao nateratany malagasy ingénieur agronome nandritra ny 10 taona no nahafahana nampiasa azy ity. Mifototra amin'ny fampiasana batatany na ny germoire dégradable eto ny asa. Zanabary 12 andro hatramin'ny 20 andro no ketsaina. Mahavita velaran-tany 1 hektara ao anatin'ny ora 10 ity milina ity. Afa-po ireo tantsaha-mpamboly vary nahita ny fanehoana ireo fitaovam-panetsana isan-karazany ireo. Tena mahafinaritra anay ilay izy satria samba izay vao mbona hitan'ny fomba fanetsana amin'ny masinina dia tena makasitraka izay tompoko ary tena vonona izay ampiatra ilay izy satria tombonao anay ilay izy ary mety avitanay mamokatra bebe kokoa no teo aloha. Kelikely aloha izao mety satria io no ohatrany hoe takatakatra ny fahefa mividy. Ho an'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana dia natao hanatsarana ny fambolem-bary eto amintsika izao ezaka atao izao.
fambolem-bary dro dia asa mafy fatatsika tsy moramora ny fambolem-bary fa hatrany manomboka ny asa tany ny fanosena ny fanetsana fihavana hatrany atsopotra mafy be daholo ny asany sa ny fampiasana masina toytony dia isan'ny zava-dehibe satria sady manamaivana ny asa fanetsana hafaroa mana tsara koa ny kalitaon'le ketsa satria hitatsika fa mahitsy tsara ny ketsa rehefa mahitsy tsara ny ketsa dia mora ny miava rehefa avy eo mora ny mijery ny aretina sanatria misy bibikely na misy aretina manafika ny volontsika arak'izany fomba anisany anatrarana ny velorano fahasivy dia ny fahavitatena arabary izao finiavana ataony ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana izao